Ya, mbola faly miarabantsika ndray moa zany ny tenako mbola mitohy andresadresaka antsika makasika ny tombontsoa ndray zao. Inona moa ny tombontsoa azo avy amin'ny fijoroan'ny fanjakam-pisorona na ny fanjakan'Andriamanitra? Ho antsika voakany Mahajanga sy ny manodidina, ny tombontsoa voalohany dia foana ny delestazy. Ary matetika manaraka antsika voakany Mahajanga resaka delestazy. Ka noho izany, foana ny delestazy tsy ho tapatapaka intsony ny jiro ary antsika tanora zay tsy mananasa dia mananasa amin'izany rehefa mijoro ny fanjakan'Andriamanitra. Ary tsisy olo tsy mananasa zany dia mitovy ny fiainana, mitovy ihany ny fitondrana. Dikan'izany antsika voaka malagasy raha lany apôstôly Marika Tatandraza dia zany ny projet antsika, zany ny tombosoantsika, foana ho an'ny delestazy, foana ny fahantrana, indrindrandrindra fa ny voakany Mahajanga rehetrarehetra. Ary ny fitiavan-tena ao Mahajanga dia tsy misy. Ary rehefa zary izy manabotoboto ny vahoakany ao Mahajanga dia miala atao rehefa tsy resy lahatra amin'ny fivavahana kristiana. Tsy maintsy miala eo Mahajanga zare ary ny fanagnandreo dia tsy indesindreo any ivelany intsony fa ho antsika voaka malagasy zay mahantra. Ka noho izany andao tsika hifidy ny apôstôly Marika Tatandraza fa raha izy no lany dia afaka ny olana, tsy misy intsony ny olana. Dia manentana antsika voakany Mahajanga zany mba samy hifidy azy. Fa ikeko ndraiky fa maro na revoakany Mahajanga no nagnenjika sy nagnaratsy azy fa mitonga fahasaina manomboka androany. Fa matoa izy mbola tsy nijana ny fitorany filazantsara dia mbola ao ny tanjona zay nametrany Jehovah Andriamanitra azy sy nanirany Jehovah Andriamanitra anazy. Ka noho izany andao tsika hifidy any apôstôly Marika Tatandraza. Fa io tanjona io tsy maintsy tanteraka, io tsy maintsy ho azontsika voaka malagasy any fitondrana io. Ary raha apôstôly Marika Tatandraza no mitondra antsika dia miadana antsika. Tena tsisy ho an'ny fitapany-jiro zany ary zay ho an'ny tsy mananasa dia mahazo asa izy, misy asa sahaza anazy ary mitovy jiaby ny karama, tsy misy ny rakoto ambony, tsy misy ny rabe ambany, ary tsy misy fitiavan-tena zany fa mitovy aby ny fitondrana, mitovy aby ny hatramin'ny karama sy ny zavatra ao anatin'ny tokantrano dia mitovy aby. Ny jiro dia tsy andoavam-bola intsony ohatra ny ataontsika amin'izao fotoana izao. Ny rano dia tsy andoavam-bola fa zay laninao na misy eky manomboka maraina jusqu'à andro hariva anao tsy problème, fa ny fanjakana sy ny fanjakam-pisorona ihany no miantoka ny rehetrarehetra, no miantoka ny lany. Ka noho izany manentana antsika voaka malagasy ao Mahajanga ny tenako mba ho samy resy lahatra amin'ny fifidianan'ny apôstôly Marika Tatandraza ho filohan'ny Madagasikara na ho mpanjaka ny Madagasikara ny fanjakam-pisorona ho avy izao. Mankasitraka to.